ny reto zavatra eto hitanareo eto reto zany zao vokatra vokarin'le tantsaha miara-miasa aminay dia ireo tantsaha miara-miasa aminay ireo zany no manana an'ireo zavatra reo fa ity ato amin'ny loha ity zany zao a tena hoe teknisianina namanay mihitsy ny tompon'io eto ambositra izy dia afaka omeko anao ny contact ny teknisiananay a dia afaka omenao koa ny contact anay a fa rehefa tsy manana izy a dia mba afaka ty mesertina ty no tompon'le eto ambositra zao fa afaka omenanao koa ny madame Litsaka Kitsfiriny indry Madame Menza, caissière sy responsable logistique atao agnatin'ny tetikasa Bairana promotion rurale Ambositra. Feno 30 taona tokoa ny Baira dia nanao ny fankalazana izay faha-30 taona ny Baira izay ny tetikasa niarahana amin'ireo mpahazo tombotsoa sy mpisitraka any amin'ny visity 12. Ny tetika moa zany ny nanomboka tamin'ny 7 ny volana May ny fankalazana izay faha-30 taona izay ny programme niarahana ny andro voalohany dia ny atrikasa niarahana tamin'ireo autorité locale teto amin'ny faritra Moromania sy ireo solon-tena tantsaha avy any amin'ny site 12 izay ikatrohan'ny Baira izay karohina hevitra hoe inona no zavatra vita tao anatin'izay 30 taona izay dia inona no hanasarana izay ho an'ny asa manaraka indray dia eo ihany koa ny sosokevitra amin'ireo autorité locale izay ahafahana manasara ny asa ahafahana miatrika ny asa agnanivon'ny mpahazo tombotsoa ihany koa ny voalohan'ny volana May dia nanomboka tamin'ny 7 maraina ny lamesa natao tato amin'ny cathédrale Ambositra Fonatio Maria dia nitory zany izay teto amin'ny fanapahana ribon teto amin'ny faritra Masinda Josefa dia niroso tamin'ny fifidiana stand dia nisy ihany koa ny fanaovan'ireo solon-tena ny tantsaha avy any amin'ny site izay fanesana taloha ny fizorana vavolombelona an'izay ho inona ny vokatra azo teo anivon'ny fiarah-miasa tamin'ny Baira izay nandritra an'izay 30 taona lasa izay dia nisy ihany zany ireo solon-tena ny tantsaha izay nijoro vavolombelona tao anatin'izay fahazahoana tombotsoa tao anatin'ny niarahana ny asa tao anatin'ny tetikasa Baira izay ny raha pitso faharoan'ny volana May dia mbola mitohy ny faritra fampiratiana eto anatin'ny faritra Masinda Josefa izay ahitana an'ireo vokatra maro samihafa avy any amin'ny sity 12 eo ihany moa zany izay haintin'ireo tantsaha avy any ambanivohitra izay ikatrohan'ny Baira eo ihany koa ny fiara-miantonaty hafa izay manatevina faritra fampiratiana ao anatin'ny manotrona sy mitondra ny vokatra izay mampiavaka azy ihany koa atao anatin'ny manotrona ny tetikasa Baira izay manehony izay mahizy azy izay amin'ity fankalazana ny faha-30 taona ity dia toy izay fitipitiana ny programme mandritra ny fankalazana ny faha-30 taona dia miraha soa antsika rehetra izay misaotra ihany koa an'izay antsika rehetra izay nanatrika sy nahafoy fotoana niara-ny fanotrona tamin'ity fankalazana ny faha-30 taona ity makasitraka makatena makabetsaka tokoa makasitraka sitina ambobe miara-miasa amin'ny Baira dia miasa tao zany dia sefitra famokarana hazo sonamboa mamboly voasary mamboly isan-karazany zany mananasy mamboly zavoka mamboly kafe mamboly dia miantona anao ity zany dia mba hampaharitra ny fidiram-bola sy ny loharanom-bola zany eo atokantrano dia sefana anao ity zany mba nisy fidiram-bola tsy sahirana zany tagna dia mba afaka tamin'ny fahasalamana satria miditra ny vola dia afaka mampianatsy azy
afaka mitsabo amin'ny ara-pahasalamana sady mihinana domana ny vola miditra ro afaka mivarotra koa. Dia izao vokatrany ty zao voasary mamy dia sy ty dia ty voasary makirana citron aby ty. Dia ty citron ty foana stapiny farafahakeliny dia efa mamoky heritaona stapiny zany dia mamoky citron. Mahery reny. Mahery heritaona stapiny dia mamoky citron. Dia afaka tena miditra zany dia afaka misy efa misy orinasa fanaovana divay ary. Afaka anaovana savony koa, dia afaka anaovana vinaigre. Zany dia mba matsiro dia sia piarina hambolena dia mangahazo natao valata teknika atao ina moa zany fanazavana azy basket compost dia lavana dia ataony fako dia ataony zezika dia totokana dia atao tsatoka ambony ao Raha zisy atao amin'ny lanjana dia sity lanjana zay tany dia ny fanaovana menaka sepirina dia ty mivoanjina dia sy atao mitotona ny voanjo midasy dia avy eo aty ny menaka dia sy atao aty ny Commune Marantiana, district Marantiana. Iasa ny mpiompo trondro. Efa hatramin'ny ela moa zany nanaovana an'ity fiompiana trondro ity. Fa sy efa tonga any teknisiana pera promotion rural Lambositra. Dia zany na magnetana sy mampianatra ny tena fahatsara azy. Dia izay no ahitana an'izao vokatra zao fampianarana ahitana amin'ny teknisiana pera. Sotra aloha.